tontolon'ny fambolena fandaharana irahanao amin'ny BMTT atolotry feno sosirindra. Miarabanao miain'ny tontolon'ny fambolena amin'ity anio ity. Vokatra iray tsy izy viana amintsika malagasy ny katsaka. Fomba famokarana manara-penitra mahakasika anio indray no andeha ho trandrahana ato anatin'ny fandaharana anio. Meno finaritra ary tompoko. Ny katsaka na tsako na antsoina ihany koa hoe tsakotsako dia volo fahita manerana amin'ny Madagasikara. Ny 70% ny vokatra katsaka misy eto amintsika dia ny tatsasin'ny mpamboly madinika mamokatra azy. Izany moa dia ataony amin'ny alalan'ny fambolena nentim-paharazana miaraka amin'ny fampiasana zezipahatra. Kafo mahavelona sy afaka miantoka amin'ny foto-tsakafo ihany koa ny katsaka noho izy afaka hohanina maitso no sady afaka hohanina maina ihany koa. Ilaina arak'izany manatsara ny fomba famokarana azy mba ahafahana mampitombo ny vokatra, fa mialohan'izany aloha dia andeha ho fantarina kely hoe toetrandro sy toetany manao ahoana marina moa no tena mety amin'ity volo-katsaka ity. Toetany sy ny toetrandro tena mety saza amin'ny volo-katsaka ary dia ny afovoantany tena mety aminy toy ny faritra Analamanga, faritra Vakinankaratra, any Moronmania sy Bongilavany. Ny tany misy volkany kosa ny tena tsara ohatra hoe ny faritra Vakinankaratra izao. Dia misy ihany koa anefa eto afovoantany ny tany mena sy ny tany manta, reny kosa indray raha tiana asiana volo-katsaka dia ilaina asiana zezika voavoatra na ny ataontsika hoe dolomi. Amin'ny ankapobeny moa izany fotoana fahavaratra no natokana ambolena katsaka, fa misy ihany koa anefa ireo manao fambolena maintany any amin'ny toerana lemaka mora azon-drano na ilay antsoina hoe baibo. Ohatra zao any Ambatoboenjy any amin'ny faritra avaratra andrefana Atsinanana iny. Ny olana mety ho sedraina mandritra ny fotoam-pambolena moa dia miankina betsaka amin'ny toetany sy ny toetrandro misy ao amin'ilay faritra. Ohatra ny any atsimo zao dia ny ahitany tena mamelika ny tsara ambolena any dia reny katsaka aingam-paniry reny, ohatra hoe ny tsako malady na ny telo volana, fa misy ihany koa moa izany ireo katsaka no mahataty ahitany tsara. Anisan'ny singa fototra ilain'ny katsaka ny rano dia lasa banga ny voeo amin'ny kolakola na le babony iny rehefa rano tsy ampy aminy. Fa ny resaka aretina mety hamelon'ny volo-katsaka ianao rindra, fa inona marina moa izany ireo aretina sy fahavalon'ny volo eny an-tsaha eny. Io indray miankina amin'ny orana sy ny hafanany miseho isam-paritra. Miovaova moa izany arak'izay miovaova arak'izay izany mazava ho azy ny bibikely sy ny aretina mety hamely an'ilay katsaka. Fa reto manaraka reto aloha no tena matety pitranga eny an-tsaha eny. Ny voalohany angamay eo amin'ny ravina. Ny fomba fisehoany dia maina ny ravina, mivadika somary menamena izay zany ny ravina iny. Ny bibikely mpamely azy io dia tsy ny ravina no hohaniny fa le tahony. Eny amin'ny faritra iva sy mafana toy ny any amin'ny sisintany sy ny afovoantany andrefana io zany no tena ahitana anazy ity. Ny tranga manaraka izay fahita amin'ny afovoantany amin'ny faritra avo somary mandomando. Ny aretina mety ho hita ao dia ny angamay amin'ny ravina ihany koa. Ny tranga farany kosa dia ny fahavalon'ny fitehirizana amin'ny voa tsy maina tsara. Ity indray tsy mifidy toerana, fa rehefa tsy maina tsara zany ny voa rehefa le tehirizinao iny dia mety ho tratra ny aretina. Ny aretina eto izany dia mamelo ny voa sy ny kolakola izay miseho amin'ny alalan'ny hoe bobongolo. Raha te hioty vokatra mahafa-po ianao eo amin'izay fambolena katsaka izay dia tena mahasoa anao ity torolalana sy teknika mahakasika ny tokony atao mialohan'ny fambolena katsaka ity. Izany hoe ny fanomanana ny tamboly, ny fifatenana amin'ny masom-boly. Mba hanana vokatra tsara
tena ilaina ny fambolena manara-penitra. Voalohany aloha dia mazava ho azy fa tsy maintsy homaninao ny tany. Vao vita zany ny fiotazana ny volo teo aloha dia tapao ireo tao katsaka. Avela ho maina eo izy zany dia alevina fa tsy esorina eo amin'ilay tany katsaka na hoe dorana. Raina 2 volana melohan'ny taopambolena dia avadika ny tany ka eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 5 cm eo no atao alaliny. Vita moa izay dia ampandalovina ragiragy ny tany herinandro mialohan'ny andatsahanao voa. Ny anton'io moa dia mba hanatsarana tsara ny fitsiriana. Tsara zany raha ataonao mirazotra ny fambolena azy. Iny moa dia mba hanamora ny fikarakaranao anazy rehefa ilay maniry iny, ohatra ny fihavana sy ny fanaovana zezika. Izay zany anisan'ny fikarakarana mila atao. Dia ataovy melanelana 5-7 ka hatramin'ny 20 cm eo ny elanelan'ilay zotra anankiroa, zany hoe indray mandingana zany. Indray mandingana amin'ny tongotra. Dia ataovy 20 ka hatramin'ny 20 cm eo kosa indray ny elanelan'ny lavaka eo ambonin'ny zotra, zany hoe rainjay amin'ny tananao zany. Tiako marihana kely ity raha ohatra ka toerana somary misolampy na toerana mitsotsorika ny taninao dia tsara zany raha manao arorika ianao. Izay ary mahakasika amin'ny fanomanana ny tany fa ho ampahafantarina anao indray ny fomba fifatenana amin'ny masom-bolo zao. Ilaina fantenana tsara tokoa ny voa dia ireo izay tsy misy simba ihany no tokony ampiasainao. Ny ahafantarana azy ity moa hoe zany tsy simba dia mbola eo ilay ohatra ny satroka kely ery amin'ny tsirony ery. Satroka tsiro moa zany no iantsoantsika azy iny. Ny torohevitra faharoa indray dia aleo ny voa eny afovoan'ny kolakola ihany zany no ampiasaina satria ireny mbola manana herim-pitsirina bebe kokoa mihoatra an'ireo eny amin'ny lohana vodin'ilay kolakola iny.
izay rindra amin'ny fanomanana rehetra tokony atao mialohan'ny fambolena katsaka fa efa tonga sahady eo amin'ny fotoanany fanatanterahana fambolena sika izao mba hazavao kely amin'ny mpiaino indray hoe inona avy ary ireo dingana arahana mandritra izany. Raha te ho mpamboly matianina ianao dia dingana 4 no tsy maintsy arahanao mandritra ny volon-katsaka. Ao anatin'izany ny fomba fandatsahana ny voa ao anaty lavaka, ny famarana sy ny fomba fanaovana ny zezika. Ao anatiny ihany koa ny fikojakojana sy ny fihavana ny voly ary ny fitomboana sy ny famokarana ny voly. Horaisintsika aloha le fomba fandatsahana ny voly. Ny mahakasika an'io dia tsotra ihany ary ohatran'ny efa mahazatra anao reny atao roa zany raha be indrindra ny voarotsaka ao isaky ny lavaka dia azo atao mihoatra ny roa fa lasa mampihana an'le vokatra zany no sady manabe fasahirana anao ihany koa. Ny tanjontsika dia fambolena tsotra mora azahoana tombon'izay faran'izay betsaka. Ny alalan'ny lavaka andatsahana ny voa indray kosa ary dia ataovy arakaraka ny toetra ny tany. Raha tany mavesatra ny taninao dia ataovy atsasaky ny akibe ny lavaka, izany hoe eo amin'ny 2 na 3 cm eo. Raha tany maivana kosa dia ataovy mitovy amin'ny akibe iray ny alalany, eo amin'ny 4 na 9 cm eo zany. Eto indray dia ny fomba famarana sy ny fanaovana zezika no atoro anao. Mifanaraka tsara amin'ny volon-katsaka ny famokarana nentin-drazana sy ny fampiasana zezika organika. Efa natsidiko tany am-boalohany ihany moa zany teo rindra. 4 sarety isaky ny vala ray hektara no fatran'ny zezika ilainao raha toa ianao ka mikendry vokatra manodidina ny 4 na 5 tonnes isaky ny hektara. Raha anaty lavaka ny voly na voly tsatoka dia mila zezikomby 2 na 3 tanana isan-davaka ianao. Araka nefa nilazaiko teo ihany mety tsara amin'ny katsaka ny zezika organika toy ny komposta sy ny zezika biolojika vita ny kankana, ka tsara raha pina kely an'io zany na dia fatra kelikely ihany aza, fa ny zezika kosa nefa dia kendreo mba ho masaka tsara foana. Rehefa avy nandalo an'izay dingana maromaro izay tonga eo amin'ny fotoana fihavana sy fikojakojana ny voly indray. Tapabolanao riny fitsirina dia tsy maintsy avaina sy totorana le fotony. Tadidio foana fa fahavalon'ny volon-katsaka ny ahatra ka mety hiteraka faty antoka ho anao zany raha tsy voala mialoha. Eny tsy ny katsaka ihany zany no tsy tian'ireny hidratsy reny fa rehefa mety ho fambolena rehetra zany dia tsy mety rehefa fambolena rehetra manjary mitsetsitra fotsiny an'le tsirony tany tokony ho an'le katsaka. Dia ny tsy fanalana ny ahatra mantsy mampiena be dia be ny vokatra hatramin'ny 4 hatramin'ny 520 isan-jato eo. Rehefa tsara ava sy tsara zezika ny volonao dia hitanao fa maintso sy matanjaka ny taony sady aingam-pitombo. Etsy andanin'izay eny am-pihavana eny ihany koa no mety ahitanao ny aretina sy ny sorotra aretina mety azon'ny katsaka. Ohatra hoe manompo mavo ny ravina raha toa izy ka tsy ampy azota. Rehefa mavomavo zany tsy ampy azota izay ny katsakanao. Dia manompo mena na volomparasy indray izy raha toa ka fosiforo no tsy ampy aminy. Rehefa izay no mitranga ary dia asio vovoka tainombo mifototra rehetrarehetra na koa fahafazo amin'ny ranona lavenina ny ravina rehetra. Ny dingana farany amin'ny fambolena katsaka dia ny fanaraha-maso, izany hoe fanaraha-maso ny fitombony sy ny famokarana azy. Ilaina madio tsara ny tamboly izany hoe kendrena mba tsy hisy adratsy mihitsy mialohan'ny voan'le felany iny. Tsara ho fantatra fa mila rano sy tsiro tamy betsaka ny katsaka eo am-pamelanana, mandritry ny fotoana famelanana zany fivoahan'le felany iny. Fadina kosa manala an'le ravina le ry ambany tahony iny fa mety hanamora ny fidiran'ny aretina ny ratra teraka izany. Rehefa miforona tanteraka kosa nefa ny voa dia tsy mila rano firy intsony ny katsaka. Dia ohatrohatr'izay zany ny fanomanana rehetra mialoha sy mandritry ny fambolena katsaka. Vita tanteraka izay rindra amin'ny fikarakarana rehetra, tahaka ny ahoana kosa indray ny fikarakarana ny vokatra ao aorian'izay.
tsy ny fomba fambolena ihany mantsy mila teknika fa ny fitehirizana sy ny fikarakarana vokatra ihany koa satria ny any ange no ampiasaina atao masom-boly avy eo de marina tokoa zany satria anisan'ny zava-dehibe ny fahaizana mifehy ny fitehirizam-bokatra sy ny fiarovana azy mba tsy ho simba. Voalohany indrindra de fatorana tsororo amin'ny fonony ny kolakola de avy eo antona ambony zany mba tsy ho azon'ny biby. Atao eo amin'ny 2 metatra sasany na 2 metatra miala amin'ny tany moa zany no avony. Atao koa zay iarovana azy amin'ny herika sy ny orana fa tsy maintsy atao azon'ny rivotra sy ny masoandro kosa nefa itoerana hitehirizana azy io. De ararotina amin'ny fotoana ny fahataperan'ny orana iny arak'izany ararotina amin'ny fotoana fahataperan'ny orana iny arak'izany ny fanamainana ny vokatra. Atapio masoandro fandroany ny vokatra mialohan'ny amoasanao azy. Izay mahakasika an'iny. Fa rehefa maina tsara ny vokatra, zay vao azo ahitsana amin'ny kolakola ny voa. Ho an'ny katsaka hohanina na totoina moa zany de afaka kapohana ao anaty gony na kolakola izy ity. Fa ho an'ny masom-bolo kosa indray de tsy maintsy voasana amin'ny tanana mba tsy hahasimba ny tsiro ao aminy fa rehefa raha efa manana fitaovana famoasana azy moa ianao de vao maika zany tsara. Rehefa mintsana ary ny voa de amainao amin'ny masoandro indray mandeha izy zay vao afaka ampidirinao anaty gony maina tsara no madio. Zairo tsara amin'ny vavan'le gony iny rehefa vita zay rehetrarehetra zay de apetrao ambony talatalana lavitry ny amandona sy ny voalavo. Marihana fa maharitra 3 na 4 bolana eo zany ny fitehirizana azy nefa mihoatra an'izay raha ohatra ianao ka mampiasa voandelaka na sakay pilokely alatsaka ao anatin'le gony. De fadio mametraka gony misy katsaka amin'ny tany ary farany ataovy amin'ny toerana azon'ny rivotra sy ny masoandro ny fitehirizanao an'le vokatra. Izay indray no azonaina tolotra anao mahakasika ny fambolena katsaka. Amin'ny manaraka de fomba fambolena hafa indray zany no entinay ato anatin'ny fandaharana. Isaorana ny samisezika ao amin'ny Saint-Michel Parbe ao nanampy tamin'ny fanatotosana rehetrarehetra ny fandaharana. Isaorana ihany koa nomea tao amin'ny lafin'ny teknika tao. De apatsahivina trano fa ny fandaharana tontolon'ny fambolena de azonao enona ao amin'ny tranokalan'ny FTA www.123fta@barakama.com. Azonao enona ihany koa ao amin'ny tranokalam-pifandraisan'ny BMTT www.bimtt.mg. Veloma ary tompoko. Tontolon'ny fambolia, fandaharana irahanao amin'ny BMTT atolotry feno sosirindra.